Vaovao mahakasika kosa ny fampianarana. Afaka iray volana dia higadona ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona ka efa miomakomana amin'izany avokoa ny rehetra. Tsy latsa-danja amin'izany ireo mpianatra eo amin'ny ivon'ny sekoly IEF ASM etsy Andravoahangy izay manomana fandaharana hafakely amin'ity. Rehefa samy miomana amin'ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona ny isan-tokantrano dia hiavaka kosa ny fanomanana an'izany ho an'ny mpianatry ny sekoly IEF ASM etsy Andravoahangy. Hetsika fizarana faliana no tanterahan'izy ireo mandritra ny volana desambra iray manontolo ka hitondran'izy ireo ny voatsirambin'ny tanana ho an'ireo ankizy sy ny zokiolona avy amin'ny fianakaviana sahirana. Amin'izao akapoky ny fetin'ny Noely izao dia ho anay sekoly IEF ASM dia ny ankizy toy izany tianay hiara-ny faly. Izay no mahatonga anay mihevi-pifaliana ka hafaliana ho an'ny mpianatra manolotra fanomezana ho sarantsany hafaliana izany. Misy nomena ao amin'ny EPP Auguste, misy ny ao amin'ny Akany Apoka ary misy ny any amin'ny foyer de vie. Najoro ny komity mpandrindra izany hetsika izany izay ahitana indrindra ireo mpanabe sy mpampianatra ao amin'ny sekoly. Nitanterahan'io maraina io ny fikaonan-dohany manana izany hetsiky ny mpianatra izany ka sekoly toby fiahinan'ny zokiolona fiangonana vitsivitsy eto Andrenivohitra no hiteteziny ny isan'ny kilasy izarana hafaliana.